Andao sika iaraka teka mafy ho an'ny tompo aloha. Tena mba iriko raha mbola misy mafy izany tiako ao. Halleluja. Ny voalohan-teninay mivady misaotra an'Andriamanitra sy makasitraka azy isika fa noho ny famindram-polo lehibe dia nomen'Andriamanitra tombonandro havelomana iainana aretsehana ka nataony natratra antitaona 2024 ity ary mbola nitomony ho tonga ato amin'izao tranon'Andriamanitra zao isika mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Faharoa, miaraba anareo izay mivady ho anareo izay efa tonga manotrona an'ity fotoam-pivavahana ity no fotoam-pivavahana voalohany izay iarantsika manao ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity amin'izao taona 2024 izao. Dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay any atokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Ho izay mivady androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Andriamanitra izay namindra fo tamintsika ka namelantsika ho velominaina ary mbola nitaonantsika mba hanotrona an'izao fotoam-pivavahana izao, izany any eo zavatsoa amin'ny karazany eo amin'ny fiainantsika mandritra ity taona 2024 izay diavintsika ity. Ho anareo izay mino an'izany angatahana hiteka faran'izay mafy. Raha mety arahany horakoraka. Halleluja. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy hatrany dia ametraka an'ity fotoam-pivavahana ity zany eo an-tanan'ny Tompo. Ka oka tena hanompon'ny Tompo amin'ny fonao manontolo ianao. Le fiampiananao taloha ialao toy ny hoe fombafomba na fazarana no nentinao nampona an'Andriamanitra. Tsy mankasitraka zany ny Tompo. Amin'izao taona vaovao zao tena asehoy fa tena iova ianao. Hanompon'ny Tompo amin'ny fonao rehetra. Misy ny hirahirana manao tena mihira amin'ny fonao rehetra. Tahaka izany ihany koa ianareo any atokantrano any. Tsy ho mpanotra na ho mpijery tahaka ny hoe mpijery tele ianao fa tena hoe manompo an'Andriamanitra ao atokantranonao ao. Ka ny vadiko moa zany no hitondra ambavaka an'ity fotoam-pivavahana voalohany iarantsika manao amin'ity taona 2024 ity. Za zany mino fa eto Jesosy. Ary zay mahatonga antsika hivavaka ametraka ty fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra satria eto izy hita ianao, eto izy hamany olana eo amin'ny fiainanao, eto izy hanome fiainam-baovao ho anao. Andaontsika riaraka hivavaka hitonam-bavaka n'izay eo anatrehany. Andriamanitra misaotra anao izahay. Fantako fa eto ianao anatsotra ny tananao. Ampidina fitahina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ampidina fahasoavana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary raha tonga eto izay androany dia tsy hiala maina fa androany ny andro voalohany hiatombohan'ny fitahina lehibe hidina eo amin'ny fiainanay. Ampidinanao ny tanamaherinao, hikasika anay, hitonanay amin'ny fahasoavana. Da ity fotoana androany ity Tompo, tena fotoana lehibe. Anatrehanay ianao, hitahinao anay, amanao ny olana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ary ampidinanao ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Zao zany ihany dia hanao hira anankitelo ny bidera ho fanombohantsika ny fotoana sady ho fiderantsika an'Andriamanitra izany. Alléluia. Dia faly miaraba antsika rehetra indray izahay groupe de louange eto amin'ny fiangonana Androdrakely nahatratra an'ity taona vaovao 2024 ity. Engany ka tena hoe ho taona feno fahasoavana ho anao zao taona zao, ho feno fitahiana ho anao zao taona zao
ary tena hoe ny famindrapon'andriamanitra ny eo aminao mandrakariva amen andao antsika iaraka hitsangana iaraka hideran'ny tompontsika ilaza ny fahatsarany tompontsika atao anatin'reto hira anankitelo reto a tsarovy a fa ianao raha mbola velonay nandroany tsy noho ny herinao tsy noho ny tanjakao tsy noho ny fahaizanao tsy noho ny intelligence anao tsy noho ny volanao a fa noho ny famindrapon'andriamanitra izay mirotsaka aminao mandrakariva be da be ny olona tena hoe naniry a atratra n'izao fotoana izao fa izay ny sitrapon'andriamanitra zany dia lasa loha izy misy koa maniry anatrika an'izao fotoana izao fa mety noho ny tsy fahasalamana noho ny aretina dia any an-tranony izy amin'izao fotoana izao a tsy afa-metsika eo ambo fandriana izy fa ianao a izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao ianao izay tonga eto amin'ity tranon'andriamanitra ity androany a nomen'andriamanitra hery ianao nomen'andriamanitra tanjaka ianao na mindrany fo ianao a dia tonga eto ianao androany a mendrika ny isaoran'andriamanitra noho izany a dia ndao tsika itehan-tanana mafy ho azy a noho izany fahatsarany izany dia ndao tsika mbola hidera azy raha mbola omen'andriamanitra tombonandro ianao amin'ity taona ity a dia tsaroa fa mbola noho ny famindrapony koa izany ary tsy miova andriamanitra tsy miova jesosy a fa ilay omaly sain'io ary mandrakizay a dia tsara foana izy a tsara amiko izy a tsara aminay groupe de louange reto izy a tsara aminao izy a tsara aminao any tokantrano izy a dia ndao izy ho deraintsika amin'izao fotoana izao ndao tsika hiarahira hoe tsaranto isan'andro feno fiderana azia tsaranto isan'andro ny famindrampony mandrakotray tsaranto tsaranto
ny famindrapony mbola tsy mahalandritra antsika tsy olona tena zany mety tena tsara Jehova tsy misy to azy ny fiainanao ny fiainako tsy toy izao raha tsy noho ny fahatsarany raha tsy noho ny famindrapony dia ndaontsika ilaza aminazy andrany hoe tena tiako ianao toko ianao no natoy izao natoko teo amin'ny fiainako ianao tsy novainao ny fiainako noentinao amin'ny fahatsarana mba ho tsara tahaka anao dia ndao lazaintsika izany ao anatin'ity irety tiakanao tompo sy mba mafoy amin'ny famindrapona ny tanàna miazona ny fiainako ndaontsika rehetra ilaza hoe maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io indraiky miatsara ndao mbola veritsika ny hoe tiako ianao tompo tsy mba mafoy amin'ny famindrapona ny tanàna miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io indraiky miatsara natoky ianao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io indraiky miatsara izany meny Jesosy tsara aminay isan'andro ianao tiako ny feonao mitondray mamakiny mitondray mamakin-gafo nanatialina akaiky indrindrana fantatro fenao no ray fantatro fianao no raiko sisakaizako sisakaizako Jesosy io iraiky miatsarana natoky ianao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io iraiky natoky ianao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io iraiky miatsara miazakazaka manotrina ny atsaranao tompo miazakazaka manotrona ny atsaranao tompo miazakazaka manotrina ny atsaranao tompo manotrona ny atsaranao tompo andro fiainako indra foko anao anjaka peloko miazakazaka manotrina ny atsaranao manotrona ny atsaranao
Voahodidinanao fatsaran'Andriamanitra androany. Atolory azy ny atokenanao manontolo izay mbola omenanao. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Dia mbola atoky Jesosy eo amin'ny fiainanao. Dia mbola hoasehony aminao fa mbola tsara eo aminao izy. Nao mbola versika hoe natoky anao teo amin'ny fiainanao. Tsika ite-hatanana mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny famindrapony, amin'ny fahatsarany izay mbola asehony aminao. Azajanona antehaka ao toy izy hatrany izany mandra-pahatonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra eto an-toerana. Halleluia! Samy mahazo ny toerany tompoko. Zao tsika dia hivavaka ka ny zavatra hoe tsika mambavaka dia izao. Hoe tsika mambavaka ty taona ty tena taona feno fitahiana ao antsika. Hoe tsika mambavaka ty taona ty tena taona miavaka eo amin'ny fiainantsika. Hoe tsika mambavaka ty taona ty tena taona hirotsahany fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Tsika mambavaka ty taona ty mba tena taona mahagaga ho anao. Hoe tsika mambavaka ty taona ty tena taona hafa kely ho anao sy ny ankonanao. Hoe tsika mambavaka ty taona ty tena ho feno dia feno ny fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Andao ary tsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba ho tanteraka araka izany ny zavatra iseho amin'ity taona ity. Hiaraka hivavaka tsika to. Alléluia, alléluia. Taona 2020, taona miavaka eo amin'ny fiainanay. Taona feno fitahiana ho an'ny tsirairay avy amin'izao fiangonana izao. Tena taona feno fahasoavana. Tompo, ianao no mahatanteraka an'izany. Ary tsisy asakana an'izany eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Taona feno fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Ety ny zavatra rehetra ho ataon'ny tsirairay avy, feno fitahiana, feno fahasoavana. Halleluia. Samy mivavaka ihany. Samy mivavaka mba tena ho taona miavaka ity taona ity. Iroso amin'ny fitondranany fanatitra indraytsika amin'ity fotoana androany ity. Androany zany ny voalohany hitondrantsika ny ampafolo-karena. Ilay ampafolo ny tahin'Andriamanitra antsika hatramin'izay. Hitondra an'izany tsika ka dia aoka tsisy tsandrain-jara raha tena nahazo tokoa ianao. Raha ohatra ka tsy mbola nanefa an'izany ianao tamin'ny taona lasa iny dia efa zany androany. Atao vitan'Andriamanitra ny ao anatinao fa mino azy ianao, mino izay nolazainy ka dia voniny ianao ankatoa. Dia tatazana manokana toerana moa ny fanatitra foanantsika mazatra. Dia androany azadiny fa androany zany tsika no amerina ilay valopo raky dehibe fanaontsika isam-bolana. Dia mbola raky dehibe voalohany ataontsika amin'ity taona ity izany. Manao fa mihitsy anao tena etsika pasahiny, etsika ampinoana ka anao izay azo atao amin'ny raky dehibe fanaontsika isam-bolana tompoko. Mbola anompotompo amin'ny fiderana amin'ny alalan'ny hira ihany tsika amin'izao fotoana izao
ka dia mandroso ianareo zay nitondra ny mpahafokarena mandroso ety anoloana dia eto anoloana eto moa afaka mandalo ianao mametraka ny fanohanantsika ny missiontsika tompoko mandrosotsika tompoko dia mbola itoy anompotompo nihira zany tsika Halleluja. Dia samy makatoerana tompoko ny mpitarika fidiarana eto ihany koa zany makatoerana satria andeha hiroso iaino ny tenin'Andriamanitra izay sahaza ho antsika isika amin'izao olo izao. Sokafy ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 7:100, 5:12 ka hatramin'ny 5:40. Avy eo Petera voalohany toko fa 5:17. Ireo tenin'Andriamanitra izay vakena ireo zany dia anentanako atsika hoe raiso ho faminaniana ho anareo, raiso
ho afatra spesialy ho anareo, zany hoe oremao anareo zay hitotra ny fiainanareo ho amin'ny tsara indrindra mandritra taona 2024 ity. Sokafy ary ny Baiboly hoy ao Isaia 7:7 vakina ny voasoratra manomboka amin'ny 10:12. Mety manadino ny zanany noho ny vany vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokony kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Halleluja. Mampahery be nge zany teny nambaran'Andriamanitra ho antsika zany. Andriamanitra zany dia ny lobava androany, ary ambarany ny tena marina fa izy tsy mano adino antsika fiangonana zay efa novidin'Andriamanitra tamin'ny rano. Halleluja. Dia zao no fanampaleteny indro efa vita tomboka avatsa eo am-pialatanako ianao ry fiangonana, ary mandanao dia eo natreko mandrakarivo. Zany hoe tsika io zany eo mason'Andriamanitra, olona fa vita tomboka avatsa, olona fa vita tomboka se, fa an'Andriamanitra ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy, ka tsy ho adinon'Andriamanitra mihitsy. Mandritsy ny androm-piainantsika eto ambony tany tsy ho adinony mihitsy. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra andao hiteka mafy itsika rehetra. Dia vakitsika indray Petera 1:5 ara-petra ho amin'i Jesosy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Amin'ny fotoana vaovao diavintsika ity zany ny sofin-kevitra omen'Andriamanitra antsika araka io teny soratra masina novakiana io, dia zay rehetra mety fanahina, zay rehetra mampitebiteby, mampitahotra, dia eto anatrehan'Andriamanitra apetrao amin'Andriamanitra, fefa nametoky Andriamanitra fa amin'ity taona ity iay atsika tsiraray avy isam-batan'olona izy. Tongava aminao arak'izay nonao tompoko. Halleluja. Omena tompony dera sy ny atsa ary ny voninahitra. Manoloana zany indrindra azy dia hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra zay mitondra n'izao afatra izao: tandremo tompoko, tandremo amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, tandremo amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika asa kivikivy na mamofo izany ianao. Raha sanatria tompoko, raha sanatria ka hoe mbola manaraka anao amin'izao taona vaovao zao lay devoly mpitondra olana, mpitondra ady. Tandremo ia asa kivikivy na mamofo izany ianao. Inona ny antony? Satria ny Andriamanitra ivavahantsika sy itipontsika. Mariny etoana fa miaraka amintsika eto izy amin'ity androandroany ity. Zao ny teniny fa naiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia aiza izy? Eo foana izy. Ka io Andriamanitra ivavahantsika sy io Andriamanitra tompontsika io dia Andriamanitra lehibe sady mahagaga. Tsy resaka zany fa tena arabaky teny zany mihitsy io Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra mahagaga. Izy no Andriamanitra ambony hery rehetra. Azona onona ve zany? Izy no Andriamanitra ambony hery rehetra ary ambony zavatra rehetra. Hery tantakiny ahoana no fantatrao fa misy eto ambony ty tany ity, ary lazain'ny olona hoe tena mahery. Zao no lazaiko aminao, ambony hery rehetra, ambony zavatra rehetra io Andriamanitra lehibe sady mahagaga, zay nambarako hoe Andriamanitra ivavahantsika sady Andriamanitra tompontsika io. Eny, hatramin'ireo zavaboary no arian'Andriamanitra aza dia manaiky an'io Andriamanitra io avokoa. Tsy hoe
nary anty zavatra ety izy na nary anty zavatra ety izy dia hoy izy hoe tsy afa manoatra fa efa noariko izy io ka dia io izy io tsisy ariko atao tsy heriavana fa Andriamanitra ambony noho ny hery rehetra ambony zavatra rehetra ary Andriamanitra tsy voafeny zavatra izay noariana izy dikana raha miasa zany izy amin'ity androandroany ity satria eto izy miaraka amintsika eto izy dia tsy misy masakana ary raha manao hetsika izy amin'ity fotoam-pivavahan'androany ity dia arak'izay koa tsy misy matohitra ohatra etiko anazavana aminareo ny fahamarinana zany tena ambarako zany zao tantarako aminareo zao ndray mandeha tojolana lehibe faran'izay lehibe ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany amin'ny maha olona ny olona dia olana tsy hay vahana no nisy teo amin'ireo zanak'Israely tsy hay vahana satria indry zareo raha hitododo ho any amin'ilay tany be fitahina be fahasoavana no indro fa tojo ranomasina meny nanakandalana ary ankoatran'izany miaramila ny Egyptianina avato afara miazakazaka mandeha amabo hifofony ainy ny zanak'Israely ray manontolo olana nge zany olana tena farany lehibe nge zany ary tsy misy olombelona mahay mamaha zany olona zany raha tamin'ny andron'ireo zanak'Israely no jereny dia zao ty mba misy fantaniana apetrako amintsika rehetra mba fantatrao moa hoe iza no Andriamanitra nivavahany zanak'Israely na hoe iza no Andriamanitra notompony zanak'Israely tamin'izany fotoana zany iza ho ianao ambarako aminao marina lay Andriamanitra hivavahantsika ankehitriny lay Andriamanitra topontsika ankehitriny lay Andriamanitra hivavahantsika sy topontsika fiangonana refi eto Androtakely no Andriamanitra notompony izy ireo sy Andriamanitra nivavahany izy ireo tamin'izany fotoana zany dia ino ho ianao no nataon'io Andriamanitra io ho famonjena zanak'Israely manoloana an'ilay olana tena lehibe manoloana an'ilay olana tsy havahana ino ho ianao nataon'Andriamanitra hoy izy tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra marina aloha fa io Andriamanitra hivavahantsika io Andriamanitra tompontsika io dia miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra izy io izy tsy miasa rery misy ny andraikitra Andriamanitra fa misy kosa ny andraikitra mpanompon'Andriamanitra dia miara-miasa zany ny rotota mpanompon'Andriamanitra sy Andriamanitra rehefa misy zavatra lehibe tiany Andriamanitra ho tanterahana eto ambony tany ohatra hoe tia hamonjy ny olona izy tia hitany ny olona izy tia hitondra zavatra vaovao tsara be ho an'ny olona izy dia araka nambarako teo hoe miara-miasa Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra dia ino ho ianao no nataon'Andriamanitra ho famonjena ny zanak'Israely nanoloana an'ilay olana lehibe hoy izy ry Mosesy avy aty ianao manatonahy ity ianao dia zao eto le tehana le nampiasainao tany Egypta eto iny tehana iny dia makanesy ianao iry amin'orony ranomasina mena dia zao no tiako aminao ry Mosesy sarao roa io rano io dia sorana moa Andriamanitra fa Mosesy dia tena mpanompon'Andriamanitra arabaky teny mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia nankatoa nandeha arak'izay no nampanaovan'Andriamanitra azy izy ka rehefa nandeha Mosesy nanangana ny tanany tondra an'ilay tehana teo ambony ranomasina mena dia niasa tamin'ny alala Mosesy ny lahery lehibe sy magaga tao amin'Andriamanitra niasa tamin'ny alala Mosesy lahery lehibe sy magaga tao amin'Andriamanitra andao nge vakitsika ny voasoratra atao amin'ny Exodosy toko 4:12 toy zao mivoalaza zao Exodosy toko 4:12 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 15 ary tsara ny voasoratra ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy
nahoana ny taraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Fanamariana manoloana zao fanompontsika an'Andriamanitra izao, manoloana zao fiarahantsika amin'Andriamanitra izao, dia zao mandrakariva torohevitra omen'Andriamanitra antsika vahoakana. Na inona olona, na inona ady, na inona zavatra sarotra, na inona zavatra mifamafo amin'ny fiainantsika, ataovy zava-pady tompoko. Tena fadio ny miemotra na ny verin-dalana, fa mila mandroso foantsika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa mandroso isika, dia hetsika io Andriamanitra io tsy maintsy hamonjy antsika izy, tsy maintsy hitahantsika izy, ho tanteraka amin'izay manao mainina mafy be zany. Amen. Dia 9:20 Mosesy io ary angao ny tenao, dia injiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha hamaky eo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro zao anamafy ny fony Egyptianina, ka hiditra hanenjika azy izy, dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba nikalesina sy mitaingina tsovalina. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy kalesiny sy mitaingina tsovalina. Mazava ny voasolitra ilay nambarako tery aloha, ary io teny io manamafy an'izany, nasain'Andriamanitra ny sarany Mosesy ny ranomasina. Rehefa avy eo resako aminareo zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'izany. Dia diantsika 2:20 dia naindrotsy Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana, ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny ala iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo voan'ny ranomasina, dia nisovaliny Farao rehetra sy ny kalesina ary mpitaingina tsovalina. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tobin'ny Egyptianina tao amin'ny andro rafo sy ny rahona Jehovah, ka nampifanaritaka tobin'ny Egyptianina. Ary nanala ny kodiny kalesina izy, ka napasatra ny nandehanana. Dia hoy ny Egyptianina, aoka andositra ny tavan'ny Israely isika, fa Jehovah ny miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ainjiro eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba ny kalesiny sy mitaingina tsovalina. Dia naindrotsy Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ka nikatona ho tahaka ny teo alohan'ny ranomasina rehefa nandeha vao maraina ny andro. Ary ny Egyptianina nandositra kanjo nitsena ny rano ihany izy. Dia nariny Jehovah teo voan'ny ranomasina ny Egyptianina, ary dia nikatona ny rano, ka nanarona ny kalesy sy mitaingina tsovaly, dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, koa tsy nisy niangana na dia ray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo voan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. 9:30 Zany no namonjen'ny Jehovah n'izy Israely tamin'izany andro zany, mba tsy ho azy ny Egyptianina. Ary hitan'ny Israely tena moron'ny ranomasina ny fatin'ny Egyptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny Egyptianina, dia natahotra amin'i Jehovah ny olona, ka nino an'i Jehovah sy Mosesy mpanompony. Halleloia. Raha naranao tsara mihitsy ny famakinana ny tantara teo, dia tokony tena hitolagaga ianao, ary tsy hoe hitolagaga fotsiny, fa tena hanapololotra fisaorana an'Andriamanitra, satria tsy takatra saina ny fiasan'Andriamanitra. Ny antso Mosesy izy hoy eo le nambarako taminareo teo aloha, io Mosesy io mpiara-miasa amin'Andriamanitra, dia io Mosesy io nasain'Andriamanitra nananga ny tanany teo ambony ranomasina mena miaraka amin'ilay telo, dia nanome baika avy any an-danitra Andriamanitra hoe sarao roa io rano io. Mba fantatrao moa izy Mosesy, olona takatsika izy, olona taka. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahan'i Mosesy manasaraka ny ranomasina mena io ho tonga tany maina?
amin'ny fomba manao ahoana fa Mosesy dia tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra, tena niino an'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny tenina nataon'Andriamanitra, ary zany no antony natonga tsy nitsalasala fa dia niazakazaka niaraka tamin'ilay tena nakeo amoron'ny ranomasina mena nanangana zany teo ambonin'ny ranomasina mena ary nanasaraka ny ranomasina mena tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Ka rehefa nanaoetsika Mosesy dia nikorina tao amin'ny Mosesy lay herin'Andriamanitra lehibe sady magaga, ary ny herin'Andriamanitra iny no fototra natonga ilay ranomasina mena nisaraka roa. Dia ianao tsara ihany koa ny tony tantara tena mpandianana dia nieritreritra reto miaramila ny Egyptiana fa azon'izy ireo tohizana ny fanenjena ny zanak'Israely dia nanetsika ry zareo. Dia ino ianao nataon'Andriamanitra? Zay nge mahatonga tokony hoe tolagaga anao, ary tsy vitanao tolagaga fa ilaina anao tena misaotra an'Andriamanitra hoe zany tokoa io Andriamanitra ivavantsika sy topontsika io, tahaka izany ny fomba fiasana. Inona ho ianao nataon'Andriamanitra? Izy Andriamanitra tsy toa mihitsy no nandray andraikitra. Lasa niesoron'Andriamanitra ny kodiaran'ilay kalesy, ny laroa, ny pneu. Tsy haiko tsony izay fomba ilazana azy aminareo. Niesoron'Andriamanitra iny, ny tao an-tsain'Andriamanitra dia hoe aloha tohizan'izy ireo ihany ny fandianana manefika ny zanak'Israely fa sainga tsy afaka manoatra zareo, sarotra amin'izareo ny mandeha rehefa miala ny kodiarana. Dia ny miaramila tamin'izany tsy tonga sana mihitsy hoe kalesy tsisy kodiarana nge ty tarity ny soavalytsika ity, fa ny soavaly natao matikapoka. Alefa dia misatra satria tsy kalesy tsy misy kodiarana. Andriamanitra efa nanala n'izany kodiarana izany mba halay voniny, fatak'izany no ataon'io Andriamanitra io rehefa hamonjy antsika vahoakany izy. Fantany izay tokony ataony manoloana ny fisian'ny fahavalonao, fantany izay tokony ataony manoloana ny asina devoly mpitondra olana sy mpitondra ady eo amin'ny fiainanao amin'ity taona 2024 ity. Tsy nijanona teo fa inona ihany koa nataon'Andriamanitra tantaran'ny Baiboly fa rehefa nandeha ka tonga teny aloloha teny zanak'Israely lasa lavitra dia nitohizany ny Egyptiana sy miaramila n'ilay lalana. Nasain'Andriamanitra miverina indray Mosesy, miverena anao mitodika makany amin'ilay ranomasina mena dia injiry ombony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano. Dia nataony Mosesy zany. Dia ilay herin'Andriamanitra lehibe sy mahagaga izay korina tao Mosesy tonga dia mitondra zavatra mahatalanjona. Avy hatrany dia miverina tamin'ny lohan'ny ray ilay ranomasina mena nisaraka teo. Dia hoy ny Baiboly manao hoe levona tao anaty ranomasina daholo ny miaramila ny Egyptiana rehetra miaraka amin'ny kalesiny sy ny soavaly fampiasany. Fiafarany tantara zany dia zao, voavonjy ny zanak'Israely. Iza namonjy azy? Jehovah Andriamanitra no namonjy ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamin'ny mpanompony antsoina hoe Mosesy. Ry havana, ry fiangonana tonga eto manitsaka ny taona 2024 zao tsika. Dia hoy aho hoe tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana antsika fiangonana Refy eto Andrakely amin'ity taona 2024 ity manoloana an'ireo olana na ireo ady izay mbola entin'ny devoly manaraka antsika. Amen. Zany nge ny antony mahatonga nampaheranareo tamin'ny afatra terem-bolony manao hoe tandremo tompoko, tandremo amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika. Aza kivikivy zany ianao na mahamoyfo zany ianao raha sanatria ka misy amintsika ireo matsapa-teny hoe ilay olana tamin'ny taona lasa iny hitanao fa mbola manaraka anao ihany. Normal aloha raha maha olombelona matahotra ianao, mitepitepy ianao, anahoana re fiafarako, anahoana re zavatra hitsanga amin'ity taona ity, fa indro ilay devoly mbola manaraka azy, tondra ilay olana, tondra ilay ady.
dia hoy aho hoe raiso rema ho anao familanianao anao ty teny ity aza kivikivy zany ianao aza mamofo zany ianao amen aoko fantatsika rehetra fa isika io dia manana an'Andriamanitra mpamonjy ary mahavoavotsy tokoa io Andriamanitra io fa tsy resaka na anganoangano mahavoavotsy atsika izy no Jesosy Kristy zay efa maty atsika teo ambony hazo fijaliana zay efa nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana ahoana hoy ny fatsapan'ny mpanao salamo karazana faminaniana izy ity ahoana hoy izy salamo fa 9:1 zao voasoratra mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana Jehovah Andriamanitra zay ivavatsika sitim-potsika amen no zany no antony mahatonga atsika tsy matahotra mihitsy na dia io tendrombohitra goavambe io izy hitany voamasika hoe lasa anaty ranomasina tsy fahita zany zava-doza ity na dia zany ary hita matsika na dia mirondrona azy ny ranomasina samboaravoara ny fiainana eto ambony tany ity hitany masika isika olon'Andriamanitra aza matahotra fa manana Jehovah Andriamanitra ivavatsika sitim-potsika ho mahavoavotsy atsika amin'izany rehetrarehetra zany amen ina nambarako taminareo teo aloha ny Andriamanitra ivavatsika ankehitriny ny Andriamanitra tompontsika ankehitriny io lay Andriamanitra namonjy zanak'Israely nalona an'ilay olana lehibe sy tena lehibe tsy hain'zareo vahana ary ankehitriny amin'izao taona 2022 izao miaraka amintsika tontompo amin'ny alalan'ny tena aloka vava-panompon'Andriamanitra no iasan'ny herin'Andriamanitra amonjy anao ihany koa izy amonjy anao ihany koa izy ho tanteraka zay manao amen mafy be zany ndao hiteka fara zay mafitsika tompoko halleloia dia anisan'ny nampahery be nisy fotoana mantsy raha mbola tao anatin'ilay olany seliady magotrakotraka iny zany Israely dia zao ny feoen'ny zareo aza matahotra ianareo ry zanak'Israely aza matahotra ianareo fa ny Egyptiana zay hitanareo anio tsy hitanareo tsy mandrakizay Jehovah hiady ho anareo Jehovah monjy anareo amen dia arabaky teny tsy hitany intsony ny miaramila ny Egyptiana sy ny kalesina ry sovalina fa dia rendrika nataony Andriamanitra rendrika tao anaty ranomasina mena izy rehetra ka hoy aho hoe raiso amin'ny finoana ihany koa fa iolana io ady netiny devolina anaraka anao io amin'ny anaran'i Jesosy ho foana zany amin'izao fiandohan'ny taona izao amin'ny anaran'i Jesosy ho foana zany amin'izao fandehan'ny taona izao tanteraka amin'izay mino tanteraka aminareo zay manao amen mafy be amen manaraka izany tsara ny afantarantsika ny marina tena tsara afantarantsika ny marina ao amin'ny boky Jaona toko 9 mantsy 12 ngamany izay safraika amin'ny 30 dia ho Jesosy rehefa fantatrareo ny marina dia le marina fantatrareo no manafaka anareo tsy ho andevo tena mahafinaritra be nge zany teny zany mila fantatsika ny marina ary mino an'izao zava-marina azavaika aminareo zao ianareo rehetra hatrany amboalohany ary malaka ankehitriny zao ny anambarako azy angamba dia hoe resiko hoe nanomboka tamin'ny androny zanak'Israely azy zay le ohatra ataoko ka malaka ankehitriny dia mbola miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tompoandriamanitra tena miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra tompoandriamanitra manamarina izany le tantara no tantarako taminareo teo hoe ny namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely nanoloana ny ranomasina mena nanoloana ny Egyptiana namonjy azy ireo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra amen halleloia dia mandrika ankehitriny
dia mbola miasa tahaka izany io Andriamanitra io, miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra izy. Amin'ity taona ity zao dia mamay antoka Andriamanitra fa amonjy antsika izy. Amonjy anareo izay mbola manana olana, izay mbola manana ady, na manahoana sy manana ny fisehony sy ny heriny. Amonjy anareo amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Halleloia. Za manokana zany zao dia tena resy lahatra ny amin'ny antso izay niantsoan'Andriamanitra natsony aho ho mpanompon'Andriamanitra. Ary malona izay toerana mampanompon'Andriamanitra zay dia zao ny teny nataon'i Jesosy aminay mpanompon'Andriamanitra. Teny nataony ary teny tsy miova intsony mandrakizay. Matthieu 7:20 dia 7:20. Ahoana ho Jesosy zay vahanareo ty, zay fezinareo ty ambony tany ho fezina ny an-danitra. Ary zay vahanareo ty ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Zay fezinareo ty ambony tany fezina ny an-danitra, zay vahanareo ty ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Mino an'izany teny zany aho, manaiky famarinana izany teny zany aho. Ny anjarako dia ny makatoa zay lazain'Andriamanitra, zay no lazain'i Jesosy. Amen. Ary eto dia manambara amintsika fa zany nge no antony mahatonga tapa-kevitra, mahatonga ilay tapa-kevitra hoe amin'izao fiandohan'ny taona izao dia hitondra tsodrano ho an'ny fiangonana izahay, hamotsitra teny ho an'ny fiangonana izahay. Ary iny tsodrano na iny teny ho avotsitra iny zany no hiantoka ny fiainan'ny fiangonana Ray Manontolo mandritry ny taona 2022. Amen. Araka namarako tery aloha, tsy izy Mosesy, tsy ny hery Mosesy no nampisaraka an'ilay ranomasina tonga tamin'ny maina, fa ilay herin'Andriamanitra lehibe sady magaga avy any an-danitra no nakorinan'Andriamanitra tao amin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra, ka natonga Mosesy afaka navita zavatra lehibe sy magaga tahaka an'Andriamanitra. Dia ankehitriny ihany koa dia tahaka izany mihitsy ny finoanay. Tena mino an'izany izahay, tena mino amin'ny fonay manontolo izahay. Tsy zafo amin'ny mampanompon'Andriamanitra hoe na hoe ny heriko no hery hafa kely raha oharina amin'ny herin'ny olombelona rehetra, tsy afaka manatanteraka na manamarina ny tsodrano nataoko na manatanteraka na manamarina ny tena votsotro aho. Fa la herin'Andriamanitra avy any an-danitra zay mikorina tao anatiko, satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, zany no anao zavatra lehibe sy magaga amin'ity taona ity, ka ny tsodrano izay ho ataonay raisiko ohatra hoe amin'ny herin'ny androany tena votsitray, raisiko ohatra hoe ho tanterana amin'ny herin'ny androany dia ho amarin'Andriamanitra amin'ity taona dia avintsika ity. Halleloia. Mazava nge ny teny nataon'i Jesosy averiko indray hoy izy Matthieu 7:20 dia 7:20, zay rehetra na inona fehezinareo ety ambony tany manaiky izay ety an-danitra anamarina izany, na inona vahanareo ety ambony tany manaiky izahay any an-danitra anamarina izany. Ny mpanompon'Andriamanitra zany ry havanao dia olona araka fomba fiteny ankehitriny nahazo carte blanche, azany karatra spesialy nomen'Andriamanitra izany, dia rehefa iainany mpanompon'Andriamanitra, ampiariny mpanompon'Andriamanitra dia ekena ny an-danitra. Ka inona mbola ampisalasalanao na ampirorosainanao amin'ity androandroany ity? Mbola hitoy hitebiteby sy atahotra, mbola hitoy ho kivikivy sy amofo ihany vianao, satria hitany masonao fa mbola manaraka anao le devoly mpitondra olana, mpitondra ady. Ry havanao mitraka, jereo Andriamanitra, minosy alasain'Andriamanitra fa androany, manompoka androany amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, hiasa Andriamanitra ho famonjenanao. Raha namonjy ny zanak'Israely Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy, hamonjy anao izy amin'ity taona 2022 ity amin'ny alalan'ny mpanompony. Akoatran'izany teny nataon'i Jesosy zany efa nisy faminaniana nge tany aloha tany ry havany, faminaniana izay tena ataoko hoe mampahery be ahy mihitsy le izy, ary tena inoko zao le faminaniana Isaia 4:7,
andiny fa roapolo oly voasoratra andiny fa ena amby roapolo safady ary matoa ny tenin'ny mpanompoko ao ny mpanompon'Andriamanitra zany rehefa miteny dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa toavin'Andriamanitra iny teny atao mpanompon'Andriamanitra iny zay le voasoratra Isaia 7:20 ary matoa ny tenin'ny mpanompoko ao fanampiny sy mahatanteraka ny saina tolotry ny irako zany hoe ho any mpanompon'Andriamanitra omen'Andriamanitra sainy zay io dia ny sainy omen'Andriamanitra na iny rehefa iny no ambarany ampabe maso amin'ny fomba ofisialy tahaka ny hoe mandritry fotoam-pivavahana ataontsika eto dia iny sainy omen'Andriamanitra iny rehefa tenenay ampasa iny tenenay ampinono dia tanteran'Andriamanitra iny amen joroko fa volombelona aminareo zao ary tiako raisinareo ty teny ity vao mifarana ny taona ny faraika amin'ny 30 ny volana desambra tao amin'ny birao tao nanomana an'izao fotoan-dehibe ataontsika androan'izao dia nahazo teny avy amin'Andriamanitra hoe maro reo zava-tsony lanitra ho ampidinin'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny fiangonana amen amen le izy raha hoe amin'ny maha-olombelany olombelona ohatra tsy mampino satria ny feo mandehany ambadibatika ihany ny resaka mandehany ambadibatika ihany dia hoe tena ozavatoza ny vidim-pianana amin'ny ty taona diavintsika ity tsy ho zaka olanjay ny olona intsony ny fahasarotam-pianana amin'ny ty taona diavintsika ity zany ny feo mandehany ambadibatika ihany akoatran'izany tsy intsony zay mety hitsanga eto amin'ny firenena mety hitondra crise sosialy ho an'ny vahoaka rehetra zany zavatra zany dia hoy aho hoe mety mitombony zany mety marina zany fa raha ho an'ny fiangonan'Andriamanitra efa nilasa Andriamanitra fa zao no fanatanteran'Andriamanitra rehefa aminan'iny nampitorana malaky aho hoe dia ho hitanareo indray tsy vidiny marina sy tsy marina ny manompo sy tsy manompo no zany ekeko ny fisian'izany fa tsy andaitra amin'ny olon'Andriamanitra ho avan'Andriamanitra isika ary zay mino andray ny zava-tsolonlanitra ianao zany ianareo zay manao akanjo menamena rehetra eto halleloia ho anareo zay manao akanjo fotsifotsy rehetra ihany ko amen ay mingeny madama le akanjo ho anareo zay manao akanjo maitsomaitso hiteka mahavan'Andriamanitra isika amin'ny anaran'i Jesosy andray ny zava-tsolonlanitra daholontsika rehetra aoreno finonao fa zany io Andriamanitra ivavantsika io riavanao rariny raha teny teka sy orakoraka faran'izay mahabe mihitsy isika halleloia zao amin'ny mampanompon'Andriamanitra tena mino fa androany kosa mba tomboka ianareo mba ino ny zanak'Israely nge saorana an'Andriamanitra fa rehefa niteny Mosesy le mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia nindry zareo hoe ahoana Mosesy mandrosoa zay ny afatr'Andriamanitra ho antsika ozy izy mandrosoa fa ny Egyptiana zay hitanareo anio tsy hoetinareo tsy mandrakizay dia nino zanak'Israely nino izy Mosesy ny taridalana dia niazakazaka dia nandroso ihany koa zanak'Israely androany raha mino anareo mino teninambarako mino zay afatra netiko zay ka androso ianareo fa tsy emitra mihitsy vitanareo ny herin'Andriamanitra lehibe sady magaga amin'ny ty taona ity halleloia midera mihaja ary nyvoninahitra dia ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina tsy manadiona antsika ny tompo efa vita tomboka vatsy eo an-tany ianao efa manana hevitra manokana hevitra spesiala ao an-tsain'Andriamanitra isoverina antsika malonina andreo divoly mbola nitondra olana sy ady mandrika ankehitriny fa manana programa izy
tanteraka androany ane zany, tanteraka androany ane zany. Andao molitiaka iantsika rehetra tompoko. Zao zany nataontsika androany a, andao hivavaka daholotsika rehetra, hivavaka amin'ny fontsika rehetra, hivavaka amin'ny fontsika manontolo, tena hivavaka, tena hivavaka, hisaotra n'Andriamanitra no zay fitiavana lehibe, fitiavana Andriamanitra itsika zay, itsika nikeny hoe olony ary izy nanaiky ho Andriamanitra ivavahantsika sitompontsika. Hisaotra n'Andriamanitra iaitsontsika, ara-pitoetra finoantsika, fa ny Andriamanitra ivavahantsika ankehitriny na tompontsika ankehitriny, io le namonjy zanak'Israely. Azo antoka zany fa tsy misy fizatavan'olona ho aminy, fa dia hamonjy antsika izy amin'ny tetony ity. Hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izany itsika. Ary fatelo, andao hivavaka sady andrositsika ny laza hoe tompo, tsy andrinay zay atongavany fotoan-dehibe amin'ny herin'ny androany io, andraisany an-tsodrano sy ny tena fototra ny mpanomponao. Mino zay ankehitriny, fantatray marina fampiara-miasa aminao io mpanomponao io, ka dia tsy andrinay atongavany io andro io. Andao tonga dia vavaka arak'izay mihitsy a sika rehetra tompoko. Samy manokatra ny vavany izy, samy manokatra ny vavany izy. Taovy ny fisaorana, taovy ny fakasitrahana, na dia olona vaovao azy ianareo toka eto, taovy ny fisaorana, taovy ny fakasitrahana, na dia olona mbola vaovao azy no toka eto, aza mba sadaikatra ny manokatra vavanao, maneho fisaorana sy manao fakasitrahana. Fa ny Andriamantsika dia Andriamanitra lehibe, sady magaga. Efa nekeny olontsika, efa nekeny ho zanantsika no Jesosy Kristy zay maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka arak'izany. Ary mivavay ianao manao fisaorana sy fakasitrahana, fa hamonjy antsika ihany koa izy amin'ny toana diavintsika ity, tahaka ny namonjeny andreo zanak'Israely olony. Taovy fisaorana, ary tsofirano le fotoan-dehibetsika amin'ny herin'ny androany, fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Hitotra tsodrano ho anareo zahay, ary ramototra teny ho anareo, ka zany tsodrano sy tena fototra zany dia ho hamarin'Andriamanitra ho fiainanareo. Hiatoka fiainantsika rehetra rehetra amin'izao taona 2024 zay efa diavintsika izao. Raha matsapy ianao fa misy devoly mampirorosaina, roa ihany io, asao mandeha ihany izy, toero amin'ny anaran'i Jesosy, toero amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka tompoko, toy izy mivavaka ao, toy izy mivavaka ao, toy izy mivavaka ao. Halleluja, 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 halleluja. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Toy izy mivavaka, Tompo Andriamanitra, afafaka amin'ity fiangonana ity, ny rano Jesosy Kristy, ilay nalantsika teo ambony hazo fijaliana, ka dia tonga madio zahay, ary tsy misy hevitra mampisaraka anay amin'ny Andriamanitra ay. Tonga mpandresy ihany koa zahay, ary tsisy fahavalo, afaka hanao mission ato amin'ity asan'Andriamanitra ity. Voasakana tanteraka izy, voasakana tanteraka izy. Halleluja. Toy izany vavakantsika, toy izany vavakantsika, toy izany vavakantsika. Anao ira risika avondrindra ianao, dia akopy masitsika rehetra, akopy masitsika rehetra.
apetrao eo amin'ny fo ny tananao malalo misotranao zahay ny amin'ny fitiavana sy ny famindra-po nataonao taminay fa noho ny amin'ny Jesosy dia nekenao olonao zahay ary ianao nanaiky ho Andriamanitra ivavahanay sy tomponay ianao no lay namonjy ny zanak'Israely teo alohan'ilay olana lehibe sy tena lehibe nahazo azy rio ary ankehitriny mino zahay fa ianao ihany koa no hamonjy anay manoloana an'ireo olana sy ireo aty izay mbola netiny devoly ihany nanaraka anay amin'izao taona 2022 diavina izao tompo ho asianao marimarina fa Andriamanitra ivavahana sy tompony tokoa ianao ary olonao zahay ry Tompoandriamanitray ry ilay izy hatrizay hatraiko mandrakizay isaorana ny ianao lay nitata sy nivibona anay tamin'ity androandroany ity ka natokanay nampahafantarinao marina fizahay io dia tsy tokony natahotra na hitebiteby na ho kivikivy sy amoy fo manoloana ny olana sy ny ady izay mbola netiny devoly nanaraka anay tamin'izao taona izao fa
nataonao nindro zay fa misy anao Andriamanitra ary momba anay sy miaraka aminay ianao ary miasa amin'ny alalan'ny mpanomponao sotra raha eo omenanao tery sy niatsa ary nyvoninahitra anio ampito ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen dia samy tahin'Andriamanitra tsika rehetra tompoko